Raha malala am-pifaliana mandrakariva zontsika miona toy izao miaindray ny tenin'Andriamanitra ary andraisantsika ny afatra mofinaina ho antsika amin'ity anio ity. Ao aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy an'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Talata 9 Jolay 2022 ibanjina antsika aloha hevitra manao hoe miaraha mandeha amin'ny Tompo Andriamanitra. Andeha ariavana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Andriamanitra, Andriamanitra ianao, mitady anao fatratra aho, mangety etanao ny fanahiko, maniry anao ny nofoko. Eto amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano. Toy izany nijereko anao tao amin'ny fitoerana masina, hahitako ny herinao sy ny vonina hatrao. Fa tsara noho ny aina ny famindramponao, ny molotro hideranao. Toy izany nisaoraka anao raha mbola velona koa aho. Amin'ny anaranao nandratako ny tanako, toy ny vokitsoka sy tavy ny fahavikisan'ny fanahiko, ary amolotra falifaly nideran'ny vavako anao. Amen. Ivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra io, Andriamanitra mpandahatra ianao, ary tsy misy manakana anao zay izany no ny herinao sy ny asanao. Mahatsiaro sy mitsinjo ary mamonjy, eny miaro anay ianao, ary mitantana anay koa. Misaotra anao zay ny amin'ny fandaminanao ny fiainanay, fa afaka mivelona amin'ny finoana anao, ary afaka mijoro vavolombelonao koa amin'izany. Tompo, be ny fahadisoanay, konfona aminao zahay, mamela ny helokay, mamindrafo aminay. Fanamaso, midira ety anatinay raha sisiainy sy andray ny afatra tsara avy amofinainy zahay. Dia mitenena Tompo, fa vonika nanao zahay. Aminaran'i Jesosy Kristy ilay mpanavotra anay. Amen. Ny ofinaina omenantsika amin'ity ity ry havana dia ho hitanao ny filazantsara araka amin'ny Marika. Marika 9:9, ny 7 ka hatramin'ny 7:10. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary niantsony 12 lahy ankeo aminy Jesosy ka naneraka azy tsiroroa sy nanome azy fahefana hamoaka fanahy maloto. Ary nandrara azy izy mba tsy hitondra zavatra ho any amin'ny eleny, na hanina, na kitapo, na vola ao amin'ny fehikibony, afa-tsy tena ihany. Fa asio kapa ny tongotrareo, ary aza mitondra akanjo roa. Ary koa izy taminy, izay trano hidiranareo dia mitoera ho mandra-pialanareo any. Ary izay tanàna tsy ampandrosanareo na tsy hainanareo, raha miala ianareo dia hitsano ny vovoka eo am-paladianareo vavolombelona aminy.
dia lasa nandeha izy ireo ka nitory fa tokony hibebaka ny olona, ary demonia maro no navoakany, ary nosorany diloilo mararomaro ka nosotrany. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, manonona trano ny fiadanan'ny tompo aminao, dia ny fiadanan'ilay Jesosy Kristy izay omeny olona rehetra mino azy, manaraka azy, ary ho anao koa. Nofinaina vakina tamintsika teo ry havana, filazantsara marika 9:7-10 dia milaza ny teny nataon'i Jesosy tamin'ny apôstôly 12 tamin'ny nanirana azy itoryteny. Raha tsoahana ny hevitra fonosiny ity tantara ity momba ny fitohinan'ny filazantsara, dia mivoatra amin'izany ny fitorianan'ny filazantsara, ny asa fitorianan'ny filazantsara. Iraka avy amin'i Jesosy ihany zany, iraka avy amin'i Jesosy ihany. Voalaza ny andiany fahafito zany ry havana. Tantaraina amintsika eto fa natsoiny Jesosy ny mpianany ka naneraka azy ireo tsiroaroa, ary nanome azy ireo ny fahefana hamoaka fanahy maloto. Hitantaratra amin'izany fa tsy manira-tena akory ny olona raha hitoro ny filazantsara, fa i Jesosy no miantso sy maniraka. Ary ny tena mampiavaka azy dia izao, ny fahefana hamoaka fanahy maloto dia Jesosy irery ihany no afaka manome azy. Tao amintsika ry havana, hiverina hevitra izany iray, ka hatsiaro fa misy tompo-mpaniraka ka tsy mandeha amin'izay tiana fa amin'izay anirahan'ny mpaniraka. Ary zava-dehibe izany ry havana, manoloana ny fiarahantsika amin'i Jesosy Kristy. Fa izao koa, hifanohanana sy hifanampiana, izany ry havana ny asa fitoriana filazantsara. Misongadina eto fa tsiroaroa no nanirahan'i Jesosy ny mpianany. Midika izany fa tsy natao zahozahoana irery ny asa fitoriana filazantsara, fa hifamezan-tanana sy araha-manao mba hatomombana azy araka ny tokony ho izy. Tsara ny roa noho ny ray, fa misy valiny tsara ny fisasarany. Izany voalaza any amin'ny toriteny ry havana 4:7. Ary rehefa mamaky ny toy ny tantara ity isika dia hita fa fahombiazana no azon'ireo mpianatra tamin'ny iraka nampanaovana azy ireo. Izany fa misy havatra omenanao keto ry havana, natao hanafaka ny olona amin'ny fatorana. Izany ry havana ny antony fitoriana filazantsara, izany ny antony nanirahana reto apôstôly reto. Nitory fibebahana ny mpianatra Jesosy Kristy, ary namoaka demonia maro koa izy ireo, satria efa meny Jesosy fahefana hanao izany raha teo. Fa izay tena misongadina eto izao, fahafahana ho an'izay mandray ny vokatry ny fitoriana filazantsara, izany no azo. Ka tokony hitany isika ry havana, fa sao vao maika manampitrotraka ny kejy efa mahazo ny olona indray, ary zava-dehibe no zonao misaina izany amin'ny asa fitorianan'ny filazantsara. Irahan'i Jesosy Kristy ianao, ary hifanampiana izany, ary indrindra atao anafakolona ianao maloana ny fatorana mahazo azy araka ny hafatry Jesosy. Saina izany ry havana, ho voninahitra Andriamanitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra no mofinaina nomenao anay izay milaza fa tokony ho fantatra tsara fa ny fitoriana filazantsara dia iraka avy aminao Jesosy Kristy irery ihany, ka hifanohanana sy hifanampiana, ary natao hanafaka ny olona amin'ny fatorana, ireo olona mila vonjy. Mivavaka aminao izany amin'ny asa nomenao anay ivelomanay, hamelomana ny ankonana nomenao. Koa ampandrisio Tompo, sy arovo mandrakariva izay amin'ny orinasanay izay atao na amin'ny fifandraisanay amin'ireo mpampiasanay koa. Tompo, meo asa ireo mitady izany. Tompo, mivavaka aminao izay ho an'ireo marary mila ny vavakay. Atsoro ny tananao hanindry ny rofo sy ny aretina rehetra, ary deto any ny asa fitsaboana. Atanjao ireo azony manjo, ampio ireo marefo zokiolona sy sahirana. Mitahihany amin'ny hazakazaka ataonay, ka ampahirizanao anay amin'izay atao sy ny fikasana tsara rehetra. Atao io ny fianarana, ny fitaizana. Tompo, vonjeo ny firenenay. Eny avoty izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, sy vavahanay. Nanaovanay izany vavaka izany, sady efa nampianatra ny koa ny vavaka manao hoe: Ranay eo izay any an-danitra, ao masinana eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo eny anio izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isa finoana ry havana ny hijodrana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hitasy iananao ny Tompo, hijehanareo ankamoram-panahy ny Tompo, ka hiantra anareo, andrainareo amin'ny kazavam-poany ny Tompo, ka mehanareo amin'ny fiadanana. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra
amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ho fanahy masina. Amen.